orinasa mpanao lalana arirarira tsy omena karama hatramin'ny androany. Faratsiny le lalam-pirenena tsy ampy ny fikojakojana hoy ny mpisehatra eo amin'ny fitanterana. Grand Corps des administrateurs civils mitaky fifidianana madio eto Madagasikara. Ankafaliana sy ampitiavana hatrany sy tompoko lasy sy tompoko vavy no era-pakanao amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ny fatalavitry ny MBS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Tsy ekena intsony ny tsy fandoavana ny karamanay ireo orinasa mpanao lalana izay tsy mbola nisitraka ny karaman'izy ireo hatramin'ny androany kanefa ny fifanarahana sy ny asa efa vita araka ny tokony ho izy. Nona izahay hoy izy ireo androany manoloana ny ministeran'ny asa vaventy tetsy anosy avitra sondrabe toky Ramarola. Orinasa mpanao lalana anjatony manerana ny nosy mbola tsy nisitraka ny karaman'izy ireo nanomboka ny taona 2024. Tonga nanoloana ny ministeran'ny asa vaventy ireo solon-tenany androany nilanja sora-bavety nitaky ny amoahana ny karaman'izy ireo izay efa nasiteny tamin'ny filan-kevitry ny ministra kanefa tao mijanona kolaka-mbava fotsiny ihany. Tsy vita intsony ny fampiandrasana hoy izy ireo fa efa tena feno ny kapoaka. Fefa tsy miatra manaina, tsy miatra amin'ny akalana sy amin'ny vilisy volagny tsony ene izy ty e. Fefa miatra manaina. Efa tianareo anao sorona koa ve zay? Vitanene raha anao zany anao sorona koa. Sakana arabery koa handorom-pone anao barazy ohatra na teo mpianatra akatsy ireo mpiasan'ny université reo. Zay vao amoaka an'le vola koa. Zay ve ny fanaovantsika eto amin'ny firenena ity le rehetra? Zao ve no atao? Efa tsy izy ene ity le rehetra. Ny akamaroany namanay ireo tsy dia hoe manam-bola ny espèce rehefa mahazo asa hoe misy azo masa amin'ny centaine de millions na milliards. Ny trango sy ny tomobile io tompoko natao antoka any amin'ny banky. Io no mba hahafahana hoe tiany antoka anao tranonao. Tiany contrat-nao mazava ty ka mahazo vola fera fa vola fera zany tsy ana ozy ny banky. Matoky ny banky navoaka le vola. Nisy ny filazana fa efa nisy tamin'ireo mpiasa sasany no nahazo ny karaman'izy ireo izay mitovy fomba fiasa sy fifanarahana tamin'ireto farany. Manahy ireto mpiasa ny anome tsy fisy ny volan'ny fera intsony ka mahatonga azy ireo arirarira toy izao ary mitaky fanazavana mahakasika an'izay. Ary io volan'ny fera io tsy possible misy hoe tsisy zany fa hoe nakaiza. Namba misaina atsika ary sambany hoe nisy an'izay mba mangataka mihitsy zay mba hifanatreana kely hoe mba hitanany marina hoe zao le izy fa tena mafy ene mahazaona io mbola maromro namanay ireo sy mahavolomany karaha mampiasa nefa mamelombady aman-janaka firy amina rivo ny mpiasa amin'izany fa zay no angatanay zay raha mba azo atao mba hifanaritra anao débat kely hoe présidence ministry vola ministry ny travaux publics ny fer dia zay entreprise mba hifanaritra ao hoe inona ny tena marina. Ny mahagaga ny rehetra nefa dia mitohy hatrany ny fitokanana sy ny fanamboarana ataon'ny fitondram-panjakana etsy sy roa. Misy indray ve zany ny fifanarahana samihafa any ambadika sy ny mety azon'izy ireo tombotsoa. Ny karama ao am-piakarana nanaovana fisehosehoana sy nankalazaina fatratra tamin'ny hainao manjery. Ity aza nefa ny karaman'ireo mpanao lalana, ny mpiasan'ny université sy ny maro hafa tsy voaloha. Toazary fomba fanaon'ny fitondrana mihitsy ny misioka tsy mbola tafavoaky ny ala. Hany ka mandray fanapahan-kevitra anaty hatairana sy manao be marenina amin'ny fitakiana izay manao tohy vakana. Fa mampitaraina sy mampikakaiky ny mpampiasa ny lalana ny faratsy ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao. Saika ireo lalam-pirenena rehetra manerana any Madagasikara dia ahitana izay fahasimbana izay avokoa. Ny tsy fampy ny fikojakojana azy ireny no antony iray mahatonga ny fahasimbany sy ny faharatsiny. Faty antoka maro nefa no ateraka izay faharatsindalana izay ho an'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana araka ny fanadihadiana nataony onjalala manana sy Mathieu Prince. Anisan'ny mampikaikaika ny mpampiasa lalam-pirenena amin'izao ny faratsindalana tato anatin'ny taona maromaro izay. Misy mihitsy azy ireo lalam-pirenena no efa tsy mendrika no antsony amin'izay anaran'izay intsony no ny fahasimbana sy ny faharatsiana. Mifanohitra tanteraka tamin'ny zava-misy nandritra ny fotoam-pitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ny zavatra hita amin'izao mahakasika ny lalam-pirenena.
Nahatratratra any amin'ny 7 kilometatra mahery ny lalam-pirenena namboariny nandritra ny fotoam-pitondrany. Anisan'ny goavana tamin'izany ny eny an-tampony Orombe sy ny any amin'ny lalam-pirenena faha-efatra. Santionany tamin'ireo zava-bitany ireo. Ny tsy fahampian'ny fikojakojana ireny lalam-pirenena ireny no antony mahatonga ny faratsiny amin'izao. Fa tiantoka goavana no ateraky ny faratsiny lalana ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny fitanterana. Anisan'izany ny fitombon'ny vola mivoaka amin'ny fikojakojana ny fiara ary koa ny fahabetsahan'ny fotoana lany eny an-dalana. Ny route nationale aloha zany rehefa amin'izao fotoana izao efa hita hoe ratsy aloha zany ny akamaroany fa misy Andriamanitra fotsiny zany le mba hoe tsy dia misy rotsakorana fa raha misy rotsakorana amina toerana anankiray ohatry ny RN2 zao tena efa manahirana tanteraka ny mandeha amin'ny fiantraikan'ny faratsiny lalana dia eo aloha le trajet. Raha trajet nataonao 9 heures de route teo aloha dia lasa 12 heures à 14 heures de route. Nisy nataonao ohatra hoe 28 heures de route lasa 48 heures de route. Dia ohatra zany koa zao RN4 lasa ela zany le fotoana tongavana ny amin'ny toerana dia eo aloha le fatigue ho an'ny chauffeur ny resaka fiara lasa meosa le fiara noho izay hoe faratsiny lalana izay. Mitombo ihany koa ny carburant lany amin'le hoe fotoana lany zany. Lalandray fikiran'ny fampandrosoana ny lalam-pirenena ary miantoka amin'ny fifamezivezen'ny entana manerana ny nosy ny fisindreny. Ho sarotra ny sy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalam-pirenena. Vaovao ny fampianarana ambony mbola mitohy hatrany ary vao maika aza ny amafy kokoa ny hetsika fitakiana karama nataon'ireo mpandraraha PAT eny anivon'ny Université n'Antananarivo tamin'ity androany ity. Tsy nahitambokany ny feonan'izy ireo tamin'ny solitena ny ministera omaly izay ny fampidiniana mahakasika ity olany tsy fandraisana karama ity. Efa tapaborana izay ireto mpandraraha ireto no nanao hetsika fitakiana ny karamany saingy hatramin'ny androany dia tsy mbola nisy namaly izany fitakiana karama izany. Onja lalàna Ranaivo Manana sy Mateo Prince hatrany. Tsy mbola nivany olany tsy fandraisa karama ho an'ireo PAT eny amin'ny Université an'Antananarivo ary mbola nitony hetsika ho any androany. Efa naharitra tapabolana izay no nanao fitakiana ireto mpandraraha ireto kanefa hatramin'izao dia tsy mbola vaovao ihany ny olan'izy ireo. Ny mpandraraha mitaky ny tampoka sasarany indray aza no hiara-ny fampiasa-kery ataony mpitandro ny filaminana ka misy amin'izy ireo no naratra. Hetsika madio no ataonay hoy ny syndicat-ny PAT ka tsy tokony hisy ny fampiasa-kery tahaka izao. Tsy nahavaolana ihany koa ny fiaonana teo amin'izy ireo sy ny solitenan'ny ministera omaly. Raha tanapolo ny entinay rano ny aty tananay dia nampiasana hery ny namanay misy ny ala ny nifiny ao misy velesina baton dia misy torana tsy haiko izay nefa velona mbola tsy velona aloha nefa mpiaten'ny université toko dia tsy mitoraka tsy manimba zavatra tsy sady aty amin'ny enceinte mifaritra misy anay zahay noho izany dia anananay zo zany no mijoro eto maneho ny hevitray tsotra fotsiny l'izy tsy avy amin'ny mpiaten'ny université ny mahatonga ny grevy avy amin'ny tsy fahaloavana karama avy amin'ny karama tsy azo no mahatonga an'le grevy. Teboka telo no nivoatra tamin'ny fitakiana nataon'ireto mpandraraha ny PAT ireto. Anisan'izany ny andoavana tsy misy atakandro ny karaman'izy ireo volana aprily. Takian'izy ireo ankoatr'izay ihany koa ny tsy andefasana ny karamany any amin'ny poste. Zavatra angatahanay zany dia tsotra fotsiny voalohany indrindra karama volana avril. Raha nisy tompona ndraiky raha tety nilaza hoe voaka amin'ny terinandro ity ny karamanareo dia androany indray zay na eny fa hoe rejeten'ny trésor indray le dossier anay zany. Manarakaraka an'izay ny fikarakarana ny karama volana May mba tsy ho tara ary fahatelo mila an'le PV misy an'le filazana zay fa hoe omena toky izay fa manomboka amin'ny 20 volana tsy ho tara tsony ny fandoavana ny karama amin'ny PAT ny université. Tsy ny mpandraraha PAT ihany moa tsy mbola nandray ny karama ny volana aprily ka nanao hetsika fitakiana fa eo ihany koa ny syndicat ny Croix izay misahana ny tranon'ny mpianatra. Tozary lasa ankilabao ny sehatra ny fampianarana ambony raha ny zava-misy amin'izao no jerena. Mpiasa sy mpandrarahana Anarivo maro ny mbola tsy nandray ny tampoka sasarany eny amin'ny Université an'Antananarivo. Vaovao avy any Ambatondrazaka mikarakara fitokanana fotodrafitrasa ny ao anatin'ny commune Anambohitsilaozana ny volana Jona ho avy izao. Malona izany dia ny vahoaka no tereny tompon'andraikitra andovola 10,000 ariary be izao isa tokantrano mba andoavana io fitokanana izany. Velotaraina moa ireo mponina anatoerana araka ny angom-baovao nataony Niry Andrianarivony MPS Ambatondrazaka.
mitaraina ny mponina ao ambohipasika komina ambanivohitra Ambotsilozana amin'ny fihetsika ataon'ny mpitantana ny tanàna izay manery mponina handoha 10,000 ariary amin'ny resaka hoe fitokanana fotodrafitrasa iray ao toerana. Naipon'ny mpitondro izy ireo no manao ilay fotodrafitrasa ko nahoana izay vahoaka no terena andoha io vola io izay mbola ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao. Fanjakana ny teny hoe hanorina sekoly eto aminareo ho atolotra aminareo le sekoly nefa amin'izao andro dia nanjary nisy 10,000 zay tsy malohany 10,000 hoe hividianana omby fa le karakarena sy le resaka omby mihitsy zany tsy mety. Fomba hoana man nefa mbola sainandoha omby koa ny fokon'olona fa raha zavatra fanafoy vao natolotra dia atolotra hatramin'ny farany fa tsisy tokony hoe mbola forcena ny 10,000 zay tsy mahavita ny 10,000 iny tsy mahazo manao taratasy amin'ny fokotany tsy mahazo manao taratasy amin'ny commune dia terena mandoha 10,000 dianana omby zany ny isa trano eto aminay ka le olona ty mijaly mitady zany 10,000 zany ary ny zavatra mampalahelo dia tsy mahazo manao taratasy amin'ny fokotany sy amin'ny commune na copie na karapanondro na manao passeport raha tsy maroany 10,000 dia misy vadiko zany miteraka tantanana dia ndehanao taratasy tany amin'ny présidence dia raha fa tonga tany dia osy izy fananoloan'le 10,000 osy izy dia awa dia za osy izy tsy mahavita an'ity taratasy ty raha tsy malohan'le 10,000 dia lasa zany no tany tampomiarina dia tsy mety nitady le 10,000 aloha nantavana an'le 10,000 dia zevo miverina taminanjy nitora taratasy dia zevo natao le anaran-jazo 10,000 isaka isan'ny trano dia zay tsy mahavita an'izany zany tsy mahazo manao zavatra any amin'ny commune na fangatana kopia na fanaovana bokin'omby na rehetrarehetra na karapanondro soloana ary no amafisin'ny mponina ao an-toerana moa fa ny ady amin'ny hanohanana sy ny lafiny tolon'ny ara-pahasalamana no tena mamaika azy ireo ankehitriny fa tsy tia resaka fandaniam-bola amin'ny resaka fitokanan-javatra ity. Vaovao ny trangam-piarahamonina dia nahazo fafana vonjimaika Ijanora Andriamanana ary afaka nody tena nifiny fianakaviana rehefa no tanana aponja nandritra ny volana teo eo. Raha tsy haivina dia nitoriana no ny fanelezana vaovao atao anatin'ny tambajotra tserasera Ijanora Andriamanana ary nome ny fitsarana sazy miatra 2 taona an-tranomaizina atao ireny ny fitsarana azy ny 17 Martsa lasa teo rehefa nomelohan'ny mpampanolo-lalàna fananala baraka sy ny sandoka andraikitra ho mpanao gazety raha nitatitra fa misy manodikodina ny fanampiana omena ireo trabony vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Batsiray lasa teo. Sehatra maro samihafa no nampaneno lakilosy malona ny tranga izay nahazo azy ary voafaritra ho fanosehosena ny fahalalahana maneho hevitra izany. Ny valy anaraka izany ny fitakiana samihafa natao satria izao nomena fahafana vonjimaika izao ity mpampianatra iray ity. Vermaina kosa ny tolona tamin'ny 13 Mey 2017 raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny jerena. Namoaka fanambarana androany ny fikambanana hetsika 13 Mey 2017 izay niompana indrindra ny amin'ny toedrara ankehitriny eto amin'ny firenena. Ny antsipriana izay avetrany ary eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny toky raha marla. Vermaina ny tolona nataon'ireo malagasy tamin'ny 13 Mey 2017 raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Izao zava-mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mihitsy mantsy no anisan'ny nampitrotra ny vahoaka sy ny mpianatra tamin'izany fotoana izany kanefa miverina zava-misy 50 taona ateo aoriana. Teboka 20 no nisongadina tamin'ny fanambarana navoaka ny fikambanana hetsika 13 Mey 2017 ka anisan'izany ireto manaraka ireto. Tsy mbola tanteraka ny fiandrianam-pirenena. Ny vahiny no mife mibaiko ary mahazo tombotsoa mihoapapana amin'ny fandrarahana ara-toe-karena ka migioka ny rem-pirenena malagasy. Raha ny frantsay no nanjaka tokana teo aloha dia nonoka nahazo vahana koa ny hery mpananobokatra hafa, mpananobotra hafa. Ny tomban'ireo manalina ny fandrombana ny rem-pirenena sa ny fanondranana azy izany antsokosoko. Ny anteheran'ny vahiny tamin'izany ireo teratany malagasy visy anisany mpiankin-doha aminy any ivelany na nitondra fanjakana na mpiaradia aminy tety ivelany. Eo ihany koa ireo karana sinoa tena lasa mpanefosefo sy mandroba rem-pirenena. Boka nitrosa ny firenena satria tsy nahaleo tena mihitsy
ireo efa matsimbola avy any ivelany no miantoka amin'ny fampandrosoana mbola ampidon'ny frantsay ireo nosy malagasy manodidina nefa nisy aza fanapahan-kevitra ny ONU nanome antsika izany ao anatin'ny fahantrana tanteraka amin'ny fiarahamonina malagasy olombitsy nahazo tombontsoa eto amin'ny firenena tsy mitsahatra mitombo ny elanelana eo amin'ny sokajin'olona manana sy mahantra mianaka amin'ny tsy fandriam-pahalemana manjaka ny kolokolo sy mifanarapahefana tsy misy fandrosoana firenena ny emitra trany aza ny arena meritra trany ny vahoaka maty ny anoanana voatsindry azo lena voatsetrotra ny atsemboany tsy afaka mivelatra ny tsena ny firenena vao ilikiliky ireo mpandraraha teratany tsy voaaro ary tsy mahazo fanoanana anomboka ny zoma 17 Mey ary tsy farana raha tsy ny alahady 12 Mey ireo hetsika sy karazana lanonana-pamarihana fa tena tolona tena nanamarika ny fanoerana sy ny fitsipahana ny raha-matahora tery sy ny fanagejana nazo any Madagasikara ny tolona tamin'ny 17 Mey 2017 10 taona aty aoriana mbola tsy tafita ny foto-kevitra ny tolona ka izany indrindra no nanosika ireo vovonana maro anao fankalazana izay azony be sy ny maro atrehana izany etsika karakaraina izany avitra sondrabe sy toky raha maro lahy herinandro natokana hankalazana sy ho fahatsiarovana ny tolona lehibe nisy teto amin'ny firenena tolona izay nifototra nakany amin'ny fanovana lehibe ary nananika ny lafy nosy mihitsy ny tolona 27 maro ireo endrim-pahatsiarovana izay tanterahany vovonana maro mandritra ity herinandro ity isan'ny lehibe sy misongadina amin'izany ny etsy-Antaninarenina izay fahampahafantarana sy hamoahana ny zava-misy marina nandritra izany fotoana izany no sady fampitana fanilo hoan'ireo tanora hoe tolona le tamin'ny 27 fa tsy dia hoe hetsika tery amin'le 13 Mey fotsiny akory le izy satria le izy tolon'ny vahoaka malagasy mihitsy ny fampafantarana ny olona ny tantara zany ary izay le hoe ny firenena anankiray raha tsy mifantoka amin'ny tantara izay nisy ny ainana anorenana zavatra vaovao raha ohatra raka misy tokony ho avoizina amin'le tantara dia izay koa zany no tiana avohitra amin'ity hetsika ity ary mahatonga anay nanao an'izy aty amin'ny jardin Antaninarenina dia satria honay dia ny vahoaka ny tokony hafantatra n'izany tantara zany fa tsy tokony mijanona fotsiny amin'ny ataontsika hoe ireo avaram-pianarana na hoe ireo le mpitondra tsy vita ny tolona ary mbola mitohy izany hatramin'izao raha ny toetra raha ankehitriny ny jerena eo ny famoretana izay isan'ny notakiana tamin'izany fa indrindra ihany koa ny fialana tamin'ny endrika fanagejana izay nataon'ireo frantsay toa vao mainka aza mitombo sy hodiny tsy hita izany ka mahatonga ny firenena toy izao ny tolona tamin'izany mbola mitohy izy amin'izao fotoana izao satria misy le foto-kevitra satria tamin'le foto-kevitra dia hoe tena tolona niady tamin'ny geja mbola nisy avy amin'ny mpanjanaka tamin'izany fotoana izany izay zavatra zany dia hita fa hoe tsy dia nisy le fiovana zany hatramin'izao mbola misahirantsika mbola miaina ao anatin'ny tsy dia fisiny demokrasia loatra mbola misy ihany koa ny tarozaka eo amin'ny toe-tsaina zany amin'izay le hoe zanahan'ny toe-tsaina frantsay ihany mbola misy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy tafita zany le foto-kevitra misy tamin'izany fotoana izany zany hoe tena hoe le fanarenana ny maha-malagasy fanarenana ny toe-tsaina ny teo amin'ny ara-politika zany teo amin'ny ara-sosialy zany teo ara-kolotsaina tamin'izany fotoanan'izao mba hamerenana indray izay afo izay mitondra an'ireo tanora tamin'izany tanjona lehibe amin'ny fankalazana ny ametrahana fotom-pisainana sy fijery afaka hiala amin'izao fanjanahana sy teretsero izao mila samy joro sy mitsipaka ny tsy mety atao amin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena ny rehetra fotoana lehibe zao andresena ny raha-matahora sy ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra ary takina ny ametrahana fahalalahana eto amin'ny tany sy ny firenena tsara ny manamarika fa ity hetsika ity dia manomboka androany ary tsy farana ratsy ny zoma izao ka ny tanana ny tanora satria izy ireo no antoky no avy araka ny loha hevitra izay nampitondraina ny fankalazana hoe tanora mahatsangy manoratra tantara
tsy mbola niravina hatramin'izao ny olana eo amina andehan'olona sy ny orinasa Rio Tinto QMM ao Toranaro. Niverina indray mantsy ny fanankanan-dalana miazo any mandena izay toerana misy ny orinasa tamin'ny androny omaly. Nanomboka tamin'ny 5:00 ny fanankanana ka maro tamin'ny mpiasa no tsy tafody. Raha tsy haivina efa nisy ny fifanarahana teo amin'ny rotonta ny faefatra ny volana May lasa teo. Nisy mihitsy ny fanaovan-tsony teo anatria ny tompona ndraiky mpahefana tany antoerana saingy izao niverina izao ndray ny fanankanan-dalana tany Toranaro. Anefa vao maresaka iraisam-pirenena dia mitarika be amin'ny salanisa amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Filipina i Ferdinand Marcos Junior izay zanak'ilay mpitondra jadona teo aloha Ferdinand Marcos. Tsy mbola ofisialy aloha ity valy mpifidianana ity, fantatra kosa nefa fa afaka herinandro maramara mihitsy vao hivoaka ny valy mpifidianana any Filipina. Jessica Miray Mano Randre Malala. I Ferdinand Marcos Junior indray araka izany no hitondra ny Filipina mandritry ny 9 taona raha araky ny salanisan'ny voaka vonjimaiky androany. Mitarika lavitra be izy eo amin'ity salanisy ity manoloana ilay mpifanandrina taminy Leni Robredo. Mahery ny 90 isanjato izao no vita ny fanasan-bato. Manana isam-bato hatramin'ny 30 tapitrisa i Ferdinand Bongbong Marcos 4 taona. Tsy misy atsasak'io salanisy io akory nefa noazo ny ilay mpifanandrina taminy. Mahery ny 17 tapitrisa ny Filipiana nantsona ifidy tamin'ity fifidianana ity. Mandritra izany ihany koa mantsy no hanendrena ny filoha-hevitra, ny solomavambahoaka, ny antsasany amin'ny loholona, ny governoran'ny faritra ary ny olom-boafidy maromaro. Efa fantatra mialoha mety ho valin'ity fifidianana ity tao Filipina satria ny sondage azy dia efa nitarika be i Ferdinand Marcos Junior. Efa aman-taona no niomanana tamin'ity fifidianana ity. Betsaka ny kontina ampiasainy tamin'ny tambazotra tserasera. Nanatsara ny fitondrany irainy ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970. Nambara ereky ny tambazotra fa nilamina be ary nandroso i Filipina nandritra io fotoana nitondrany io. Nisy anefa nietsika nataon'ny mponina ny taona 1970 ka nampiongana ny rainy. Voatery nanao sesitany tany Etazonia ny fianakaviana manontolo taorian'izay. Saingy niverina tao Filipina ka izao nilatsaka ao filoham-pirenena izao i Ferdinand Marcos Junior. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny Grand Corps des administrateurs civils eto Madagasikara. Teboka maromaro no niresahan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ka anisan'izany ny fitakiana fifidianana madio sy ekeny rehetra sy anomesana azy asa ho azy ireo eo amin'ny toerana sahaza azy araky ny fianarana izay nataony. Fanatatiana avetrany ary eo amin'ny sary sy renjatsariny Toky Ramarola. Mitaky fifidianana madio ho avy eto Madagasikara mba ho antoky ny filaminana eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara ny Grand Corps des administrateurs civils eto Madagasikara. Na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy hisy ny fifidianana eto Madagasikara. Ny toetra raha ara-politika anefa ity mihamafana hatrany ka ilana dian'izao ny misoroka ny korotana ao aorian'ny fifidianana. Amin'ny maha Grand Corps anay dia ny zavatra irinay dia ny fisian'ny fifidianana mangarahara madio sy ekeny rehetra mba hisian'le stabilité sy ny sécurité ny zavatra rehetra atao eto Madagasikara. Satria raha tsy ekeny be sy ny maro ny fifidianana dia hitarika korotana. Fa zay koa ny zavatra angatahanay satria betsaka koa le ny Grand Corps zay misehatra amin'ny fikirakirana an'izay fifidianana zay. Ankoatr'izay dia mahatsapa ireo administrateur civil fa misy olona akaiky ny mpitondra na naman'ny mpitondra no omena toerana ambony kanefa ireo administrateur civil no tokony hitana izany toerana izany. Fa tombony hoantsika raha technicien no atao ministre. Amin'ny fo madio ny tenenana an'izany avec toute humilité. Tombony kokoa raha tena technicien mahay ny ministerany, mahay le asany no atao ministre. Fa zay tsy manaka an'igny zany tsy dirana efa kosa ny toerany SG, ny DG, ny directeur, ny PRMP, ny DAF, ny chef de service anatina ministère anankiray dia aoka ny olona spécialisé amin'izany no hanao azy. Fa tsy tadiavana ny rakoto sy raketaka avy azy tsy fantatra avy aiza no hitingitingina hanao ny zavatra tsy tokony hataony. Zay ny tenenako hoe raha tiany mpanao politika homena toerana daholo ny namany dia ataovy piloty dia ry zareo no taingina amin'ny aeroplany entiny
dia izay dobohandreo agny fa tsy ny firenena no adoboka amin'ny tokony tsy dobohana. miamafy hatrany araka izany ny tsindry mahazo ny mpitondra fanjakana ny amin'ny fitakina ny fividianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Ny mpanohitra ihany koa etsakilany dia mitaky izany fividianana madio sy ekeny rehetra izany ka izany indrindra no mahatonga azy ireo manizingizina ny amin'ny tokony isiny fitranandoam-pirenena mialohan'ny fividianana izay lalatokana ahafahana mifandinika andatabatra boribory ahafahana misoroka ny alabato efa rangaranga ny mpitondra. Natotra tamin'ny fomba ofisialy androany ho an'ny vahoaka ao amin'ny commune Anambato Fahavalo district Antananarivo Atsimondrano ny fotodrafitrasa ho fisitrahana rano fisotro madio. Ny tarika sy nanolotra izany tena toerana androany ny solombavam-bahoaka Alain Rajimbazafy mitatitra amintsika ny antsipriany momba izay Germain Manjanary sy Manora Andriamalala. Ambato Fahavalo, tanàna 4 kilometatra miala ny commune Tsiafa ao anatin'ny distrika Atsimondrano. Fotom-piveloman'ny mponina ao amin'ity commune ity, ny fambolena sy ny fiompiana. Toerany isan'ny betsaka mpivezivezy anefa ity renivohitry ny commune ity. Noho izy, isan'ny toerana fivarotan'ny mponina ireo vokatra izay vokariny. Saingy olana tena goavana ny resaka rano fisotro madio izay tena hita fa ifarany aim-bahoaka ka nahatonga ny solombavam-bahoaka nanokana ny volany siada amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa ho fahazahoana rano fisotro madio ho an'ny mponina ao. Rano fisotro madio no atolotritsika ho any Ambato Fahavalo. Araka izany dia ny taona 2024 no lany solombavam-bahoaka ny tenanay. Mariana etona fa mandritra ny feptom-piasana ny solombavam-bahoaka dia Alain Rajimbazafy dia mametoky antsika vahoaka fa ny fotodrafitrasa na ireo tetikasa hoentina amin'ny alalan'ny CLD na ny siady dia tetikasa mipaka amin'ny vatana amin'ny vahoaka ety fotony. Mahakasika an'ity fotodrafitrasa ity aloha zany dia tsara ny manamarika fa nojerena manokana ireo toerana no resahana teo. Misy borna fontaine ray ato akavia akato. Io zany dia natao indrindra hisitrahantsika vahoaka rehetra eto amin'ity faritra Ambato Fahavalo renivohitra ity. Misy anankiray koa atsy amin'ny Braony commune atsy izay fanampiny ihany koa fomba eo ambany fanaraha-maso akaiky dia akaiky ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy. Ary nametrahantsika ny gendarmerie sy ny hôpitaly satria sahirana dia sahirana ohatra ny mpiteraka ao amin'ny hôpitaly io. Misy ny lamba tsy maintsy sasana satria andro maromaro mety hijanonanao dia napetraka izany fotodrafitrasa zany na ny andrahoana sakafo sy ny sisa mba ahafahantsika misitraka nyzany rano fisotro madio zany. No amafisy ny solombavam-bahoaka Alain Rajimbazafy hatrandry fa ny fotodrafitrasa tena iankina ny fiainam-bahoaka toy ireny no atao amin'ny famatsimbola io. Ny siady taona 2024 zany dia hivoaka amin'ity taona 2024 ity ka ho atokana ny apahany voalohany ho an'ny fanomezana jiro eny amin'ny lalana ho an'ny commune rehetra manerana district Antananarivo Atsimondrano dia ahazo anjara amin'izay famatsiana jiro amin'ny alalan'ny hoe plaque solaire zany amin'ireny commune rehetra ireny ato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano. Olom-panjakana maro, olo-manakaja eny fotony no tonga niatrika ny fanokanana izany sy ny fanolorana ity fotodrafitrasa ity ho an'ny vahoaka androany. No mafisy ny solombavam-bahoaka Alain Rajimbazafy hatrandry fa tokony fotodrafitrasa mifandraika amin'ny ilain'ny vahoaka sy mipaka eny fotony tahaka ireny no antanina ny volam-bahoaka. Naintsy kosa ny teo anivony fandarana miara-manonja androany raha ny resaka ireo fomba fiasan'ny fitondrana ankehitriny. Ateboka voaresaka androany ny momba n'ilay antotanisa navoaka ny fanjakana momba ny fotodrafitrasa sy ny zava-miseho any aloatra mangoro ankehitriny. Mbola Germain Manjanary sy Manora Andriamalala hatrany. Tsy mbola nisy fitondrana na vita ny asa vita ny fitondrana maro karavalomanana teto amin'ny firenena teo amin'ny lafiny rehetra. Nisongadiny izany tamin'ny sehatry ny fotodrafitrasa maro ary isan'izany ny fanabeazana. 2002-2003 15546 nombre ny école publique zay resantsika zay io izy io. Dia ny 2002, 2003, 2004 16346 2004-2005
16 879 ary ny 2005-2006 18 027 de raha totaly le rehetrarehetra eo de manodidina 504 zany no fananganana tranontsekoly vaovao natao ny président Marc Ravalomanina. Enatra ho an'ny firenena ireny antotanisa diso izay navoaka ny filoam-pirenena momba ny sekoly vita ny teto Madagasikara ireny ho hatrany ny miara-manonja te iseho fotsiny de mamorona lainga sy inina koseny ireo zava-bita ny teo aloha. Tsy samiaro le filoam-pirenena, le ministra ihany no mijoro miaro azy sisa. De taitra ny rehetra de samy milaza hoe non tsy marina zany fa ty le izy. Ireto ny anay, ireto ny endry, ireto ny tamin'ny andro zao fa ahoana kosa ny ampanganareo satria le fomba fiteny le fotoanam-panjakana kosa aloha mba tsy mety. De zava-bitany olona inina kosehana fotsiny satria te hoerahoera tena ho ampiseho eo mason'ny voaka malagasy fa ianareo ny tena navita, ianareo ny tena nanao. De diso le communication de tsisy afaka miaro le mpitondra le fanjakana. Zany teny atsika fa raha tety anivon'ny mpanohatra no ny teny anio tompoko ka ohatran'io fombafomba ny traiteny an'ilay vaovao teny efa tonga de voantsy convoqué teny amin'ny cybercriminalité. Miaina amina fingapingana vahoaka tahaka izany sisa ny serasera ny fitondrana ankehitriny. Isan'izany ireo foto-drafitrasa any aloatra izay reharehan'ny fanjakana mafy amin'izao fotoana izao. Fa ity foto-drafitrasa ny loatra mangory ity na any Antsapazana io le lancement les travaux na construction ny pont any Antsapazana na le any mangory io ny Antsapazana moa zany 30 mètres le any mangory 102 mètres de tsara ihany manamarika fa fera miasa amin'ny Zika io. Iza le Zika, agence japonaise de coopération internationale. Na le any aloatra hitatsika io hitokana le système d'irrigation any aloatra amin'ny PC23 de fera miasa daholo zany. Manintsika no miresaka an'izany mba tsy hahatonga le fanjakana zany ohatran'le nanao an'le tetezana le pont Bele, le lalana tapaka, le nerahana tamin'ny Sinoa, le tetsy Moramanga teo akaiky ny galana teo Ambody Akondro. Tsy voateny mihitsiny le partenaire amin'ilay firenena vahiny fa ny fanjakana no noeraka tena de nanao fanambarana ary zareo taty amin'ny ambasadin'ny Chine no zay no nanao an'io. Ny fandarana Global News sy ny fandarana Aona Marina avy hatrany no arahinao aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa no arahinao ny horonan-tsary iray miseho mitondra ny lohateny hoe Occupation Rainfall. Ny sampana fampalalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampijo indray sy tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.